Ivadika kely eo amin'ny tontolon'ny fampianarana isika tsy hijanona anao fitokonana ireo mpampianatra frama raha tsy mivaly ny fitakiana izay ataon'izy ireo. Ao anatin'izany moa ny tsy faneken'izy ireo ny famindrana toerana, ny vatsy ary ny tambikarama izay tokony ho raisina amin'ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana. Fanorakotondratsimba eo amin'ny sariny Mamy Rasoanaivo. Ia mafatrano ny fitakiana izay tanterahan'ireo mpampianatra frama izay nitokona nanomboka androany tetsy alohan'ny train raha tsy misy ny valo mahafapo azy izy ireo. Teboka telo no mpana fitakiana amin'ny tanterahan'izy ireo. Voalohany ny fangatahana ny fampiatoana amin'ny famindratoerana ataony avy amin'ny ministeran'ireo mpampianatra frama satria ho azy ireo dia indray aman-dreny no manakarama azy. Faharoa ny fitakiana tambikarama izay tsy noraisin'izy ireo ary fahatelo ny tambikarama nandritra ny fandraisana anjara tamin'ny fanadinam-panjakana taona 2024. Horaisin'izy ireo toy ny taona fotsy ity taona ity raha tsy misy ny fandraisana andraikitry ny ministera. Natombokonay androany zany zao grevy nataonay mpampianatra frama zao ary tsy janona zany araka ny fanapa-kevitray tsy janona zay raha tsy mivaly zavatra tombontsoa azonay mpampianatra. Raha pitsahivona moa le zavatra takinay dia zavatra anankitelo mazava tsara dia affectation izay tsy ekenay mihitsy ary faharoa manaraka an'izay le subvention zay satria ny fotoana fety ho avy tsisy mihitsy ny vola mbola tsy azo dia fara dia mikasika ny vacation. Mijanona amin'ireo balizy anankitelo ireo zany zay mpampianatra frama ary ny fandaminanay atreto zany dia manomboka rapitsy dia miezaka enjakenjana kokoa raha tsisy fampiresahana au niveau-ny ministera na au niveau-ny tompon'andraikitra rehetra mikasika ny mpampianatra frama. Ary zahay koa zany tsy anatona mihitsy satria ny asanay vita fa ny fanjakana tsy fantatra hoe inona ny tena ronazy ka raha mampiantso anay izy dia vonona zay mifampiresaka aminazy fa raha tsy fampiantso izy dia izirizily amin'izao foana. Araka ny nambaran'ny filohany anefa dia eto amin'ny faritra Analamanga no hanombohan'ny fitakonana izay hiditra any amin'ny renivohim-paritany sy isaky ny sekolim-panjakana raha tsy misy ny fepetra ho raisin'ny ministera. Ankoatr'izay dia nasiteny ihany koa ny mahakasika ny mpampianatra frama ny amin'ilay fandaharam-pianarana izay voalaza fa atao maimaim-poana manomboka amin'ny taom-pianarana vaovao. Araka ny vaovao azo avy amin'ny tompon'andraikitra dia efa eo andalam-pikarakarana ny tambikarama mpampianatra frama izy ireo amin'izao fotoana izao. Mahakasika ny famindratoerana kosa dia nambaran'ny tompon'andraikitry ny ministera fa efa misy ny voamera-pirenena misahana ny famindratoerana izay efa natsangana ary misy manerina ny faritra ka izy ireny no manapaka ny longan'ny fimandratoerana.